Sakaïv est un petit village zafmanir, accessible au départ d'Antouêtre en 3 heures de marche. Il reçoit environ 150 touristes par saison. La réputation des sculpteurs zafmanir est encore d'actualité. Mais pour combien de temps? Leur art est en péril, les forêts sont désormais protégées. Le gouvernement ayant émis des réserves sur les coupes de bois précieux, ils ne trouvent plus de support sur lequel exercer leur art. J'emmène avec moi une étudiante pour rencontrer un personnage hors du commun, M. Rakout Manuel, autorité morale, mais aussi responsable de l'UNESCO au niveau local. Je m'appelle Céline, je suis étudiante en agrodéveloppement international. Et ayant été étudiante au lycée français de Tananarive pendant plusieurs années, j'ai voulu connaître une région qui m'intriguait depuis longtemps, celle des Afmanir. L'UNESCO ayant classé le savoir-faire des Afmanir dans le domaine de la sculpture sur bois, il m'apparaissait paradoxal de développer cet art alors que la forêt à Madagascar est en perdition. C'est en me rendant à Antouech que je rencontrai Silvano, un étudiant résidant à Nosy Be, venu passer ses vacances ici. Il me servit de traducteur pendant les 2 jours de trek que j'entrepris en compagnie d'un personnage reconnu de toute la contrée, M. Rakout Manuel, Tangalamen du village de Sakaïv, chargé de l'exécutif dans le programme de développement rural lié au tourisme. Je m'appelle Silvano, je viens de Nosy Be. Je suis venu en vacances ici, je suis invité par mon tonton Philippe, le directeur d'agence Papaville. Et au pays Zafmanir, on était visiter les coins qu'il n'y a pas encore des touristes qui visitent. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais guide, ça me plairait bien. Et je crois que je vais être le guide. Et ici, c'est une belle région pour apprendre le métier des guides. Eza les cascades? Ah, tous les cascades. Eza ny lalagna omboatsika zao? Lalany mbatsika zao ity dia amiriky ry dia mivoatra agny. Fa ato koa misy lalana fa atoato. Kajentsika tsy momba ao azy? Ah, tsy momba ao. Aty zay mbola tsisy touriste mandeha? Misy kiraikiraiky. Misy rairaiky? Tena lany dia ny palissandre. Io aloha lany io. Dia vao mikasa ambolo indray ko andrefa mahay anefa 100 taona vao azo amonaka azo kapaina. Dia safe lova ho ny taranaka ro anaovana azy. Ary zay indrindra ary mahatonga ahy mifidy ny titoerany ity satria ato mety palissandre. Dia hambolena palissandre ty tany ity mba hiain'ny taranaka faramadina. Satria ty rano ty tsy ho vita mandrakizay.
On n'a pas vu même un seul bête. Hein. Je vais voir des serpents. Fitsangatsangana anazy izy efa sahalany zaza ro anagnanazy ka dia manolotra mitokady atao voninahitra anay vo aminareo razana zay ray aman-dreny ao amin'ity tany ity ka dia ity mitokatao voninahitra dia mihinana soa mihinana tsara dia ity indray ny anareo rano ataovitoko finaritra taty anay fa atao lavony rano fa midignagny tahinakatra tao any ny anareo. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de bois. Alors comment est-ce que la région va faire les afmanières pour continuer à se développer? Ahoana le raha tsy azo alaina ataonareo miaigny. Nga mahavita fiainanareo le fidiram-bazaha ao amin'ny tanànanareo? Marina zany fa ny fiainanay zafy magniry hatrizay dia niala ary dia potika izy io tsy misy zavatra tamazana koa dia nandray andraikitra indray ny fanjakana moa fa hoe niditra indray ny VAI dia ho tsy azo papana koa ny ala fa ny saingan'ny ankehitriny indray rehefa tsy azo papana ny ala dia tany Novomanga indray tany Bageda na io indray zany taona nazezika ambilainan'ny kiasaka sy ny tsaramaso ny verigna amin'ny asa tany tanteraka ny zafy magniry amin'izao fotoana. Ahoana fivelomandreo raha tsy manao porteur reo tsy manao guide? Fiainana dia resaka avadivarotra indray no atao dia indray zao regnana amin'izao fotoana fa ny tsaina indray efa mihamaro dia tsaina reto ohatra tsaina agnambaro tsaina agnambalavero tsaina agnosato. Le tourisme va pouvoir aider encore plus sa région que les gens qui vivent des cultures en aménageant des chemins, en aménageant dans les villages et tout ça. Misy velogna misy velogna satria ny turista tsy agnome vola tanàna fa izay mba hidirany ro meny sy ny porteur ary ny guide ka tsy mahavelogna raha izay mitamazina fa izay fotsiny zao no aigna tsisy veloma zafy magniry dia ny tany Novomanga avadika tany sasina tany kiasaka. Za zao avy an'Anosibe any aminay zao touriste zao mampivoatra be mahazo vola ny namagna sasany miasa miaraka amin'ny touriste fa ary ahoana aty aminareo zao raha ataony manao ohatran'izany le touriste aty araka amin'ny fandinihanao chef de village ahoana nga mba hivoatra ny tanànanareo sa ahoana? Zay zany ny fandehan'ny ny amin'ny touriste ary ny amin'ny famboarana ny lalana dia hita fa tsara ny famboarana ny lalana satria ato Fanandrano zao dia aho raika lahy mikaroka lalana hitantsika io antony mba hisy tombontsoa rehefa oloho ao. Izy zao aloha vao tsy misy tombontsoa fa oloho ao vao tena kendrena mbola hasoavina tsara ity tany ato ity dia vita fa zay vaken'ny hery koa dia tsy maintsy misy valiny fa raha tsy misy touriste indray dia tsisy dikany any io atao inona io tsisy dikany dia fa hitako tsara hatrizay fa rehefa be ny touriste
Dia misy ny fanotroana amin'ny tanàna, madio ny tanàna, tsy vita ny fahadiovana, misy ny akoho izay mba ao amin'ny tanàna dia misy kividy. Inona ny anaran'ny tanàna jiaby nandalovantsika zay? Zay efa nivitan'izay. Sakabe dia Pasina, dia Amparantandava, Ivagnana, Somaina, Soaniarana, Sahavalagnina, Tanambao Atsimo, Anjorojoro, Sakaivo Atsimo, Ambatomalama, Ambahona, Akerana, Sahambalotra. Il n'y a plus beaucoup de bois près de Sakaive. Jusqu'où vont les gens pour aller chercher du bois et du palissandre? Marikitra ny Sakaivo zany fa tsy dia misy ny hazo maro be fa mandeha mitady ny hazo ireo ny palissandre isaka ia. Agny agna Sahavalagnina dia agny Ambidaza. Firy lera mandeha tongotra? Adiny enina. Adiny enina? Ino ty village ty? Ambahona. Ambahona. Ary zao tsika matory? Matory. Aïe. Regarde, tu vois les quinines là? Là. T'as de maisons qui sortent, mais pas beaucoup.